Faly miarabanao amin'ity talata fahavalon'ny volana Oktobra ity. Ny Rhapsody ny Fahamarinana anio dia mitondra ny lohahevitra hoe ny fanompoana fampihavanana. Ny teny fanokafana dia nalaina tao amin'ny Korinthiana 2:5-7:10 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Dia izao Andriamanitra ao amin'ny Kristy no nampihavana izao tontolo izao taminy ka tsy nanisany fahadisoany ary efa napetrany taminay ny teny fampihavanana. Ny natoran'ny olona dia tia ny hafatra manameloka satria fantany tsy fahatanterahany. Ohatra, rehefa misy mitory teny ka miteny aminy hoe isika rehetra dia mpanota avokoa, tsy misy marina afa-tsy Andriamanitra. Ny valiteny mahazatra avy amin'ny maro dia hoe eny marina izany. Sahiran-tsaina ny olona toy izany rehefa mientanentana be ianao miresaka mikasika amin'ny fiverenan'ny tompo tsy ho ela satria tsy azon'izy ireo antoka ny famonjena azy. Mitoetra ao anaty tsy fatan-karina zava-panahy sy fisalasalana mandrakariva izy ireo. Vakio anefa ny fanambaran'i Paoly eo amin'ny andinin'ny fanokafana. Hoy izy, Andriamanitra ao amin'ny Kristy no nampihavana izao tontolo izao taminy ka tsy nanisany fahadisoany ary efa napetrany taminay ny teny fampihavanana. Maro ny voalaza fa Andriamanitra nametraka tamintsika ny fanompoana fampihavanana fa tsy ny fanompoana fanamelohana. Io asa fanompoana io no vavolombelona fa Andriamanitra tao amin'ny Kristy tamin'ny asa fanavotana izay nataony dia tsy manisany fahadisoan'ny olona fa nataony tao amin'i Jesosy ny fahotany rehetra. Nentin'i Jesosy ny fahotany izao tontolo izao. Tamin'izy maty tao amin'ny olon-drehetra. Izy nandoha feno ny sazy noho ny otan'izao tontolo izao. Noho izany araky ny lalàna dia maty avokoa sika rehetra. Izany no mahatonga an'Andriamanitra tsy manisany fahotan'ny olona. Koa raha mitady hamitaka anao ny devoly ka mandefa saina hanameloka anao dia lazao aminy fa Andriamanitra efa nampihavana izao tontolo izao taminy ka tsy nanisany fahotan'ny olona. Ary izay rehetra mino dia tsy hoeloina intsony fa efa natao ho fahamarinan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy. Ozy ny Korinthiana 2:5-20 hoe izay tsy nalala ota dia efa nataony ota hamonjy antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao amin'ny kosa isika. Izany no afatra tiany ambarantsika amin'ny olona rehetra. Ny fahamarinana dia efa azo raisina ao amin'ny Kristy Jesosy satria izy Andriamanitra. Izy tenany mihitsy no nandony sazy noho ny otan'ny olona tao amin'ny Kristy Jesosy. Izany no vakentsika tao amin'ny andinin'ny fanokafana hoe Andriamanitra ao amin'ny Kristy no nampihavana izao tontolo izao taminy ka tsy nanisany fahadisoany ary efa natolony anay ny teny fampihavanana. Amin'ny dika teny anglisy ny teny hoe tsy nanisa dia nadika hoe imputin, voabolana ara-dalàna izy io, midika hoe miapanga. Andriamanitra dia tsy miapanga ny olona noho ny fahadisoany. Izay no antony ilazana azy hoe vaovao tsara. Maso ivon'ny hafatra fampihavanana ianao. Manana ny fanompoana fampihavanana ianao fa tsy misy fanamelohana. Aleluia, aleluia. Ny fiangonana Christ Embassy dia manana fotoana lehibe amin'ny 7 volana Oktobra ho avy izao ao Antsahamanitra amin'ny 10 Maraina. Fotoana io anoratan'Andriamanitra tantara vaovao anao ary fotoana tsy ho adinonao mandrakizay. Andriamanitra tsy handiso fanantenana anao izany. Koa manasanao ampitiavana izay. Ninona olanao? Ninona zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao mety efa amatona nafrina faharetany tonga avy amin'ny fotoana io. Fa Andriamanitra izy. Mahay manao ny zavatra rehetra izy ary tsy takatry ny saina ny fiasany. Raha izy ny miasa, tsisy asakan'izany. Koa manasanao eto ny ankonanao amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny 7 volana Oktobra tompoko ao Antsahamanitra amin'ny 10 Maraina. Manasanao ampitiavana be.